faly miarabanareo ry havana minarao ampitomboana aminareo ny fahasoavan'ny tompo. Namolo hevitsika amin'ity volana ity miorena amin'ny batisa amin'ny tompo. Mirena amin'ny tompo aloha amin'ny batisa. Ya. Korintiana voalohany toko fahafolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafolo. Ny sitrapon'Andriamanitra ary ny tena tian'Andriamanitra ry havana dia izao. Tena tian'Andriamanitra dia izao. Ny olona vita batisa rehetra dia tonga any an-danitra daholo. Ary resaka fandraisana fanasan'ny tompo tsika amin'ny volana ambony. Ny olona mandray fanasan'ny tompo rehetra dia ho tonga any an-danitra daholo. Tianao hoe ny tonga any an-danitra kanefa Paoly apôstôly amin'ny fiandohaniny ny teny eto hoe tsy tiako tsy ho fantatrareo. Tsy tiako tsy ho fantatrareo. Raha sorona le tsy dia ao anao izy. Tiako nefa misy zavatra tena tiako ho fantatrareo tsara. Hoy Paoly apôstôly. Mba tonga ny olona rehetra vita batisa tonga any an-danitra. Na ny olona rehetra mandray fanasan'ny tompo tonga any an-danitra. Dia izao no tena tiako ho fantatrareo. Ho Paoly apôstôly. Mba tsy ho tahaka ny zanak'Israely. Ny akamaroany ny zanak'Israely anareo. Fa ny akamaroan'ireo zanak'Israely ireo Paoly apôstôly naninona? Tafita. Fa naninona ny sasany? Rendrika. Tafita vao rendrika. Tsara pendoana. Fa ratsy ny akamaroany. Ratsy fifara ny akamaroany. Tena ampitandrina anareo Paoly apôstôly tsy tiako tsy ho fantatrareo ka mampiomana antsika ho amin'izany ny ten'Andriamanitra. Inona raha ny voalohany tena ten'Andriamanitra tiany Paoly apôstôly fantatsika na hoe tsy tiany tsy ho fantatritsika. Ny voalohany dia izao. Fantaro tsara ny asarobidiny fahasoavana izay niraisinao. Fantaro zany. Fantaro ny asarobidiny fahasoavana izay niraisinao. Petera ny tena ny Petera voalohany ihany hoe fa fantatrareo rahalahy hoy izy fa tsy tahaka ny zavatra mora simba. Tahaka ny volafotsy ny volamena no nanadiovana anareo tamin'ny fitondrantena adala izay azonareo tamin'ny tondrazana. Fa ny rason'i Kristy tondrany zanak'ondry tsy misy klema. Tsy azo ampitaina amin'ny zavatra farany sarobidy ety ambonin'ny tany inamonjena antsika. Dia ny rason'i Kristy tsy azo ampitaina amin'ny volafotsy sy ny volamena. Ka eritrereto anie ho Paoly apôstôly namonjena andreto zanak'Israely ireto. 3,700 taona nandivozina tany Egypta. Tena nitovy laharana tamin'ny biby. Tsy nanana izay maha izy azy. 3,700 taona. Fa noho ny fitiavan'Andriamanitra azy dia nanafaka azy tany amin'ny tany Egypta Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Mosesy. Ary tsy nitantarainy eto moa fa zany eritreritra hoe raha mba izary ny tahaka ny zanak'Israely anatrika n'izany zalazanika hoe rehetra zany ny Egyptiana niara-ny loza folo fa zanany inona? Tsy voakasika izany. Dia rehetra zany ny Egyptiana maty tao anatin'ny ranomasina mena. Fa zany ampita tao naninona? Afaka. Raha mba izary ninona izany manana latsaka avy tany an-danitra isanandro zany ary raha mba izany nisotro an'ilay rano avy tamin'ny vatolampy nikapoha Mosesy fotsiny nisotro an'ilay rano ny zanak'Israely. Fahasoavana lehibe dia lehibe zany
Azana tonga Paoly apôstôly ny teny hoe tsy tiako tsy ho fantatrareo rahalahy fa nyrazantsika razantsika rehetra ny tambanin'ny rahoany. Izy rehetra namaky ny ranomasiny, izy rehetra natao batisa ho amin'ny Mosesy tao amin'ny rahona sy ny ranomasiny, izy rehetra ny hinana ny fihinam-panara ihany, izy rehetra nisotro ny fisotro-panahy ray ihany. Fahasoavana fitahina lehibe dia lehibe mihitsy izany. Ary tena nytenen'ny Paoly apôstôly eto hoe ny hinana ny fihinam-panahy sy ny sotro ny fisotro-panahy ray ihany, ary Kristy izany vatolampy izany. Ny tena marina dia natao batisa zareo dia nandray fanasan'ny tompo zareo. Ho filazantsika hoe tafa ny zanak'Israely. Halleloia! Tsinjatsinjaka ny deran'Andriamanitra izy tafavoaka ny tany Egipta, tafita ny ranomasina mena. Ary takizany koa ny fifaliantsika. Takizany ny fifaliantsika rehefa nomeny Tompo fahasoavana itsika. Na dia nitenena mpitarika aminao eto rehefa fotsiny hoe voavela ny heliko ao. Sasany mbola manjondro ohatran'ity. Nefa fandrenesana za voavela ny heliko zany mipitaka mihitsiny ianao. Afaka ianao. Azao le izy. Zay ny anton'le perikopantsika manomboka amin'ny andrany hoe o Jesosy, zao nataovo fahatsiarovana dia mandray fanasan'ny tompontsika. Inona ny antony fanasan'ny tompo? Tsarovy. Tsarovy. Tsarovy foana zay nataon'ny tompo taminao. Tsarovy. Tatsika rehefa ny ao anatin'ny baibolinao ohatra misy sarin'ny vadinao ndraindray, dia misy sasany tsy le tenin'Andriamanitra intsony ny jereny fa le sariny izy. Sarin'ny vadiny dia rehefa mahita sarin'ny vadiny izy izay maninona? Ndredy izy. Dia mihamafy le fakatiavana. Ary mihoatra lavitra noho izany, rehefa mahatsiaro ny fitiavan'ny tompontsika dia mihamafy ny fitiavantsika ny tompo. Misy an'ilay hira taloha tsaroko anao Jesosy, ny fitiavanao fa tany an-davaka aho no nakarinao. Ka rehefa natsiaro an'iny dia hoe toy ny hira zao ny voady ataoko aminao ry tompo. Tsy hisaraka aminao mihitsy no nay fahatsiarovana. Ka reto zanak'Israely reto nahazo fitahiana be dia be avy amin'ny tompo. Fa saingy ao anatin'ny salamy sy any amin'ny testamenta talohany dia zao no nataon'ny ten'Andriamanitra hoe mora manadino izay nataon'Andriamanitra taminy izy. Dia ho adintsika very havana. Nafatesan'ny tompo teo amin'io azo fijaliana io. Hanomezana antsika famelan-keloka sy fiainana mandrakizay. Tsarovy izany. Tiako fantatrareo izany. Na hoe tsy tiako tsy ho fantatrareo izany fa fantaro foana izany saintsaina isan'andro izany. Tsarovy izany. Ny olona raha hitanao rehefa ao an-tranony ao izany misy an'ilay sarin'ilay ray aman-dreny nodimandry ireny dia mipetraka eo ilay sarin'ilay ray aman-dreny nodimandry dia hoe zao nataondry dady, zao nataondry dadabe, zao niteny tamiko hoe, dia rehefa tsaroana iny dia maninona? Tsaroany le afatra nataondry dadabe sy bebe fa ny sasandray mivily lalana hoe manaova ho ny famadihana. Fa rehefa tsiarovana, rehefa tsaroanao fitiavan'ny tompo anao, dia mampitombo be dia be ny fitiavanao azy izany. Tsy tiako tsy ho fantatrareo izany rahalahy. Fa ny faharoa dia izao. Tsy tiako tsy ho fantatrareo, na hoe tiako ho fantatrareo. Fa tsy maintsy mandalo tany efitra ianareo. Tiako ho fantatrareo fa tsy maintsy mandalo tany efitra ianareo. Aty any amin'ny 5 manko dia misy teny an'izany hoe nefa ny agabeazany dia tsitrak'Andriamanitra fa naringany taiza tany any efitra. Rehefa mifampiresaka itsika dia tena mandalo tany efitra mihitsy ny lorangano izao fotoana izao mariny maina mandalo tany efitra. Tsarasaratsy ny tany efitra. Tsarasaratsy ny tany efitra.
tsara matoa navelan'Andriamanitra nandalo tany hevitra ny zanak'Israely dia manino zany? Tsara zany. Andriamanitra tsy manome zavatra ratsy antsika ho an'io ampelantan'Andriamanitra dia tsara. Fa fijeriko azy hoe tsy manam-bola ratsy zany, sahirana ratsy zany, manana olana ratsy zany, mandeha tany hevitra. Fa ny zanak'Israely dia nandeha tany hevitra. Raha mba zaon'ilay izy hoe tionka hoe vao mivoaka tao amin'ny tany Egypta ny zanak'Israely, tonga dia tonga tany amin'ny tany Kanana. Raha misy manko olona ka mety izany hoe teto zany izy nanao fanakeny hoe za dia manaiky marina sy mifa Jesosy tompo sy mpamonjy ahy, ovela ny heliko ary azoko ny famonjena, dia tonga dia izy maty hoe maty. Dia mety tonga dia direct tany an-tany izy fa tsy nandalo tany hevitra. Fa tsika rehefa nyteny hoe ovela ny heliko azoko ny famonjena ohatra ny zanak'Israely voaka amin'ny tany Egypta, mbola maninona? Nandalo tany hevitra. Ka ny tany hevitra araka ny fijerin'Andriamanitra azy dia tsy tahaka ny fijerintsika azy. Fa ny tany hevitra dia testa, épreuve, examen, fitsapana, fisidrana. Tam'le naherihery iny zany ny aretina tamin'ny fiandohandohan'ny taona. Manaova testa e. Tsara lesa ratsy. Tsara mba matarako ny tena hoe so dia mbo misy aretina za ty oatra min'rijarija be ty. Alao testena. Dia mila tsapaina. Ka le olona be dia be nanao hoe aleloia, nivoaka tany amin'ny tany Egypta, aleloia, mahafinaritra Andriamanitra, afaka tany amin'ny tany Egypta zay, afaka zay. Dia izy Andriamanitra hoe alao raha loha tsapainareo. Tena tia ave ianareo hoy Andriamanitra. Tsika raha ny izao fotoana izao hoe ohatrany hoe ndray aman-dreny zany tena tia zanaka. Ndray aman-dreny tena tia zanaka dia mampiditra azy any amin'ny sekoly somary enjakenjana. Enjakenjana ny disiplinina, enjakenjana ny famaizana. Ary misy examen sarotsarotra be mihitsy ny ao. Ndray aman-dreny tia zanaka dia mampandalo ny zanany amin'izany. Tahaka ny olona mifanisika, anao le miaramila, anao inona le miaramila frantsay, légionnaire, anao miaramila amerikanina, amerisa, na anao miaramila ny jiosy. Fa anao aza miaramila zany anao, tsy mandeha ho azy zany. Fa saina mandadilady amin'ny tany ianao, tena ampijaliana ianao. Kanefa mifanisika ho any ny olona. Satria maninona? Rehefa tafavoaka avao misy voninahitra. Ka tsy olon'olom-poana miditra any amin'ny tany Kanana, ary tsy ny olon'olom-poana miditra any an-danitra. Fa ho testena aloha ny teninao. Ka le tenitsika rehetrarehetra teto hoe za dia manaiky marina sy mifa Jesosy tompo sy mpamonjy aho hoe ekeko ny tio asy. Sanompo azy amin'ny foko rehetra za moa no fitarihan'ny fanahy masina sy ny sisa. Tsara zany ho Andriamanitra. Ho anao izy andao ara-jerena raha marina zany raha tsy marina. Ary rehefa nijerena teo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely zany zavatra zany, dia ohatrohatran'izao zany le izy. Zao le izy. Ny vatany zareo afaka tany amin'ny tany Egypta. Fa ny fomam-panahiny mbola taiza? Mbola any Egypta. So sanatria misy olo ohatrany hoe ny vatany eto am-piangonana. Fa tsy fantatra hoe izay sy ny fomam-panahiny mbola aiza amin'izao fotoana izao. Nanao le 4 taona io tany efitra tsy sitrapon'Andriamanitra io, fa sazy. Nanamako tsika mietritra hoe Andriamanitra io tena mampijaly.
Ary le teny eo ambany manko miteny hoe tsy misy fakapana mahazo anareo afa tsy zakan'ny olombelona. Nefa matoky Andriamanitra ka tsy mamela anareo alaim-pana mihoatra noho izay zakanareo. Raha miteny hoe mavesatra loatra ny Andriamanitra, tsy mamela anao an'izany Andriamanitra. Fa nandray itsika mampitombo ny hazo fijalitsika. Itsika mampitombo ny hazo fijalitsika, itsika nampijaly tena raha rano tediavina netsika. Zany mandeha any tany Egypta makany amin'ny tany Kanana zany tsy dia lavitra loatra zany, marina fa lavitra raha amintsika raha sena mandeha tongotra tsika, fa tsy 7 taona zany ny andehanana amin'izany. Hitanao tsara rehefa teraka Jesosy dia hoy Andriamanitra ny anjely tamin'ny Josefy hoe ndana eto mandositra ny Egypta izazy ity miaraka amin'ireny fa te hamono azy i Herôda. Tsy dia lavitra loatra zany ary nisy manampahaizana zany nandinika tokony raha hoe tena mandeha zany 4 andro natongavana amin'ilay izy 12 andro izy. Ary mamaky tsika ao Nomeria toko 17 toko 14. Efa tena tonga teo ambaravarany tany Kanana ny zanak'Israely. Dia hoy Andriamanitra mandehana mandefa olona mpisafitany mba ahitantsika mipaikady stratégie ahoana ny ataketsika anazy. Dia alefaso ny mpisafitany ho any amin'ny tany Kanana. Dia nalefa tany mpisafitany 12. Rehefa avy tany izy nandritra ny 70 andro dia reto izy aloha jejejo ny batan'le voaloboka be sy ny amponga be ranitra be zany vokatra tany zany tena tany Kanana tondra dronosy tantely fa attention aza midikiditra fa midira zay teo faty. Vakio ny Nomeria 13 sy 14 fa zany ny voatantara ao. Ary fomba tsika rehefa misy problème manitatra problème. Ohatra n'iny le problème olana be ohatra misy olana fiaina. Olana be ohatra ny dia zany fitantarany reto mpisafitany reto. Reo le mponao tany Kananita reo ngisa be ary tsika ohatra ny tsingetana. Zany ny teny voasoratra ao midira zay teo faty. Nefa ny teny fikasan'Andriamanitra maninona anareo io. Rehefa nampitahoran'ny olona toy zany ny zanak'Israely dia nigrevy. Tsy hiditra an'izay nandritra ny alina tomany tsy andeha ho an'izay tsy andeha ho an'izay. Resy tamin'ny demokrasia zany iza moa izy ity Kaleba sy Joshua. Izy reo lahy ny tena andao hiditra ny folany tena tsy mahazo miditra maty anareo. Resy ny hevi-bahoaka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa tsy 7 taona zany ny tany Kanana ary misy hazo fijaliana tsy tokony hoe tsika. Verinao fa zao fijaliana ny fiainantsika zao ve dia hoe sitrapon'Andriamanitra sitrapon'Andriamanitra fa itsika mampijaly tena. Ny fidy ny mpitondra fizakana sy ny sisa mampijaly atsika fa sitrapon'Andriamanitra zao fijaliana zao. Dia lasa manao tahaka ny zanak'Israely tsika 70 taona milonjolonjo any tany efitra itsika. Ingany ka mba ho tonga ny tany Kanana ihany fa tsy ho tonga ny atahorako. Ka aza mitady azo fijaliana ho an'ny tenanao. Ka rehefa nymonomonina ny zanak'Israely tsy hiditra zay tsy andeha zay dia faty ihany. Ho Andriamanitra tena tsy hiditra ianareo. Tsy hiditra zay tena tsy hiditra ianareo tena tsy hiditra zay zao raha hoy Andriamanitra. Latsaka ny didim-pitsarana avy tany an-danitra. Ndray andro lasa heritaona ary ny 70 andro lasa 70 taona. Fa tsy sitrapon'Andriamanitra zany. Fa ny tanjon'Andriamanitra marina fa tsy maintsy mandalo tany efitra, tsy maintsy mandalo testa itsika. Fa tsy tahaka izany le izy. Fa noho ny amin'ny fikomin'ny zanak'Israely dia mitombo ilay fahoriany tany an'efitra. Fa tena tia ny tompo ambara dia zao
Antsika rehetra vita batisa, antsika rehetra mpandray fanasan'ny Tompo, antsika rehetra manompo an'Andriamanitra. Fantaro, fampidirin'Andriamanitra amin'ny ekôla farany tsara ianao, ny université farany tsara tare, toeram-panomanana tena mola volanao ho tena zanak'Andriamanitra dia ny tany hevitra izany. Ka rehefa tonga ao anatin'ny tany hevitra mamola volanao ianao, dia maneke ho volavolain'Andriamanitra fa aza mikomy amin'Andriamanitra ka zay tianao ihany no atao tahaka nen'ny zanak'Israely. Dia ny farany fahatelo izany ny Paoly apôstôly, tsy tiako tsy ho fantatrareo, tiako ho fantatrareo fa ny akamaroany ireny dia naninona ringana tany an'hevitra. Ny akamaroany ireny dia ringana tany an'hevitra. Fa ny sitrapon'Andriamanitra dia zao, niaraka depara niara-ny ainga tany amin'ny tany Egypta ary miara tonga any amin'ny tany Kanana. Miaraka atao batisitsika, miaraka mandray fanasan'ny Tompontsika, miaraka tonga any an-danitra itsika rehetra. Fa ny zanak'Israely ny akamaroany tsy tafiditra tany amin'ny tany Kanana. Dia ho Paoly apôstôly hoe andininy fahenina ao ambany kely levakitsika teo hoe, ary zany zavatra zany dia tonga anatra ao atsika mba tsy ho mpila-java-dratsy itsika. Lasa fananarana ao atsika ny nanjo ny zanak'Israely. Andininy faha 12. Zany dia nanjo azy mba ho anatra, sady voasoratra zany fananarana ao antsika izay niara amin'ny faran'izao tontolo izao. Niara n'izao faran'izao tontolo izao tsika. Any parany any. Ny parany any ny ten'Andriamanitra maninona? Hisy andro mahory. Misy tany hevitra. Dia efa niaran'ny andro mahory ny olona dia eo nantoy an'ilay teny. Fa ny olona dia lasa tia tena, tia vola, mpandoka tena sy ny sisa, dia tahaka ny zanak'Israely ihany. Rehefa nitesiteny izy areton'ireo tia tena, tia vola. Ary zao ilay nambaran'ny Paoly apôstôly amin'ilay zavatra nataony zareo tany an'hevitra. Andininy faha 7. Aoka tsy ho mpanompo sampy ianareo tahaka ny sasany tamin'ireny. Araka ny voasoratra hoe ny olona mipetraka hinana sy ny sotro dia nitsangana ilalao. Ary aoka tsy hijangazanga isika tahaka ny sasany tamin'ireny ka 3,000 alina no ringana ndray andro. Ary aoka tsy hakafanany tompo ianareo isika tahaka nakany sasan'ireny fa nahiazy ka maty mena rana. Ary aoka tsy monomonona ianareo tahaka ny sasany tamin'ireny izay matin'ny mpandringana. Ary dia andininy faha 12 hoe, koa izay manao azy, manao ny tena fa efa mijoro tsara dia maninona? Ankizy tandrina? Enareotsika rehetra izay vita batisa ahoana? Aokontsika hitandrina foana? Sao dia manao tahaka ny zanak'Israely, itsika mpandray fanasan'ny Tompo, aokontsika hitandrina. Fa tsy hoe tsara dia parabe tafita ny ranomasina mena. Kanefa maty teny am-pandehanana. Zao no anisan'ny tena mampalahelo. Ny lanitra tian'ny olona dia tian'ny olona tokoa. Tian'ny olona ny lanitra. Fa ilay Andriamanitra miara-monina amintsika any an-danitra tsy tian'ny olona. Ny anao sitrapon'Andriamanitra tsy tian'ny olona fa ny lanitra tian'ny olona. Tsy miaraka izany. Raha tianao ny lanitra tsy maintsy tianao Andriamanitra. Tianao no manao sitrapon'Andriamanitra raha tianao ny lanitra fa tsy hoe alleloia voavozy aho hoe voasoratra ny an-danitra ny anarako hoe fa ianao ve tia an'Andriamanitra. Raha tia ianareo Jesosy dia mitandrina ny didiko ianareo. Tsy misaraka eo. Fa raha teo any an-danitra ianao tiava-Andriamanitra amin'izao fotoana izao ao anatin'ny tany hevitra. Fa tsy miteny hoe tsy tafanofa mandray. Ny olona rehefa mba manao kolokolo dia ny tenina tsy hanao kolokolo. Ampiasanao zalahy. Ohatry n'iny ny vola alainy na mba kely ohatran'ity dia mba maninona izany. Na manao rehetra angano jangajanga tolotoloka ianao rehetra tsy hanao.
Zanako le olona anankiray zanako rehetra ve pastera misotro toko daholo zanako any tsy isotro toko fa eto metraka meka andrefa mbaravarana hono tsia afy ianao olona miavaka ianao zanak'Andriamanitra ianao tsy tiako tsy fantatrareo izany hoy ny teny tolo malagasy hoe aza mandrarakilo efa eo andohanao le izy taminy ianao natao batisa taminy ianao niraisina mpandray fanasany tompo aza mandrarakilo miandoha aza mivarotra amin'ny fizokianao tahaka ny Esau fahasoavan'izany fizokiana izany fa rehefa anao n'izy dia natao iny le fizokiana natakalo ny sakafo ndray mandeha izay ho velona izay ho levona fotsiny ihany tsy nataty ny mena amin'ny raviravy tsaramaso mena ny raonjakoba ka aza nakalozana ny fahasoavana lehibe ny men'Andriamanitra anao izay mihina amin'ny raviravy eo anatrenao alao ny olona hinana izay hinana fa ianao tsarovy aoka ho fantatra le zavatra lehibe nataon'Andriamanitra ho anao dia nafatisany Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ho anao sy nitsanganany tamin'ny maty kely any le tany hevitra andalovantsika fa aza hitarina izany kely any io ary tsy mampitondra izay tsy zakantsika Andriamanitra inona zava-misy amin'ny fiainanao amin'izao fotoan'izao io aza nakalozana amin'ny fahasoavana ny men'Andriamanitra noka ny zava-misy amin'ny fiainanao mitarika anao anota tsia beba riavana tsy mataty mihina amin'ny raviravy kely vetivety eto tany ity anao anakalozanao mandrakizay anao any an-danitra androan'ny beba verena miorena aloha ao amin'ny tompo dia miorina tsara amin'ny batisanao rehefa avy eo tsika rehetra tsara faingana tahaka ny zanak'Israely fa tsy miaingana antsika tsy tahaka ny zanak'Israely fa sady tsara faingana no tsara fahatongavana itsika zay ny sitrapon'Andriamanitra mbola mitombona aminareo ny ry havana fahasoavan'ny tompo amen